Mivavaka isika rehetra. Misaotra anao indray izay ry Tompo Jesosy io fa nahazo ity fotoana mamy ity indray ahafahanay mandre ny teny avy aminao. Dia ampianaro izay atsapa ny fitiavanao mandrakariva ry Jesosy Tompo dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay nataonay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny zavatra izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ao toriana amin'izao alahady faharoa mialohan'ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka toko voalohany andininy fa 7:30 hatramin'ny andininy fa 5:70. Lioka toko voalohany andininy fa 7:30 hatramin'ny andininy fa 5:70. Toy izao no vavaky teny. Ny namangian'i Maria any Elizabeta amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niaraba any Elizabeta. Ary rehefa ren'i Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary nofenoina ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny femahery hoe voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Avaizana tongavan'izao amiko no mba vangian'ireny tompoko aho, fa indro raha vao ren'ny sofiko ny feo ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ary sambatra ianao izay mino fa efana izay zavatra rehetra nampalazain'ny tompo taminao. Amen. Atsangan'ny tanana izay manana zandry. Marobe. Dia atsangan'ny tanana izay efa nahita any mamatsika bevoka tamin'ny tondra ny zandritsika io. Vitsivitsy ihany. Samy efa nahita an'irentsika bevoka isika. Dia raha matadidy isika dia misy fotoana zaza iny ngetsika. Izy iny moa firy volana no ao kibo ao? Misy miteny hoe 5, misy miteny hoe 3. Mety zay nahitantsika an'le kibo mamatsika lehibe iny hoe eo amin'ny 3 volana 5 volana, fa izao ny toeran'ny zaza iny ao kibo ao dia 6 volana. Firy tsara hoe 6 volana zay indrindra. Dia iny moa samy manana ny habeany kibo, indraindray izy tonga dia mbola 2 volana dia efa hita ny sasany rehefa 4 volana zay vao hita arakarany, fa zao 6 volana izy no ao. Dia rehefa le bebe izy moa mbola kely dia mitombo dia rehefa manomboka ame lehibe izy dia indraindray misy fihetsika ataony. Rehefa faly izy ohatra dia misy fihetsika ataony dia fantatry ny le reniny izy hoe faly zany. Na hoe misy fihetsika ohatrany hoe mandona mafy be izy dia fantatry le reniny hoe tezitra izy zay. Reny mahafantatra an'izay zavatra zay tsara mihitsy. Dia amin'izay fotoan'izay dia miteny antsika ny renitsika amin'izay fotoan'izay hoe aza mitabataba fa marary le zaza ohatra. Ohatran'ny zanako zao rehefa mandre hira izy hira tsara izy zao dia tonga dia fantatry ny vadiko hoe faly zay le zaza ao an-kibo ao. Inona indrindra no dikan'izany teny izany amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Faran'ny volana marsa isika izao, raha manisa isika marsa, aprily 2 volana zay, may 2 zay, jona, jolay, aogositra, septambra, oktobra, novambra ary desambra. Firy zay? 6 volana. Tsaroana indrindra zany amin'izao ny toeran'ny Jesosy zaza tao an-kibon'ny Maria Virjiny. Midika izany fa tena olombelona izy ary tena nanaiky hanetry tena ho lasa olombelona. Andriamanitra nanetry tena ho tonga olombelona. Marobe manko ny tsy manaiky an'izany. N'Andriamanitra izany ve dia anaiky hipetraka ao amin'ny vehivavy dia hivoaka avy ao amin'ny vehivavy? Mety tsy mifanaraka amin'ny saintsika olombelona zany kanefa zay no nataony. Zay maha-Andriamanitra azy zay tiany ataony no ataony. Satria nahoana? Tiany aho, tiany ianao,
tsy tia no very amin'ny fahotana isika dia aleo ny naka ny toeran'ny olombelona, aleo ny miaina ny zavatra mahatsiravina iainan'ny olombelona mba ahafahany manavitra ahy sy anao. Zay indrindra reseko lady malala no natongavan'i Jesosy ho antsika. Zay indrindra mitsarovana amin'izao akatoka mipasika izao, ilay fanetretenan'i Jesosy ho lasa olombelona mba hamonjy antsika tsirairay avy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ry Zanaka sy Fanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana sy fifombona amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao hatrany izay ry Jesosy Tompo no izany teny nomenao anay izany. Dia ataovy matsapa tokoa izany fitiavanao izany mandrakizay izahay. Voninahitry ny androany zavako izany. Amen. Semato, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire, et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, nous revoilà dans ce merveilleux moment que nous réservons pour écouter ta parole. Aide-nous à toujours ressentir en nous ton amour et que nous te donnons grâce toujours. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. En ce deuxième dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 1er, verset 39 au verset 45. Luc chapitre 1er, verset 39 au verset 45, voilà ce qui est écrit. Marie rend visite à Élisabeth, au nom de Jésus-Christ. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, tu as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. Amen. Levez la main ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs. Est-ce que vous avez vu votre mère enceinte quand votre petit frère ou petite sœur était encore en votre mère? Et il ou elle était pendant combien de mois dans le ventre de votre mère? 5 mois? 7 mois? Oui, c'est peut-être à ce moment-là que vous les avez vus. C'est à ce moment-là que vous avez le gros ventre de votre mère pendant 5 mois ou pendant 7 mois. Mais en réalité, le bébé est dans le ventre de sa mère pendant combien de mois? 9 mois, exactement. Et pendant qu'il est dans le ventre de notre mère, il fait des signes. Par exemple, lorsqu'il est mécontent, il donne des coups de pied et il met mal à l'aise sa mère. Lorsqu'il est heureux, il met des signes et la mère le ressent. Par exemple, quand ma fille, par exemple, était encore dans le ventre de ma femme,
Et quand je faisais des chants, j'envoyais des chants qu'elle aimait, alors ma femme a ressenti la joie de l'enfant qui était en elle. De même pour Élisabeth ici, elle a su que l'enfant qui était en elle était heureux, puisqu'il savait que Jésus était dans le ventre de Marie également. Pourquoi on parle de ceci en Pâques? On est vers la fin du mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Attendez. Mars, avril plutôt, ça fait un mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait 9 mois. On commémore donc le moment où Jésus a été placé dans le ventre de Marie. Cela signifie que c'est vraiment un humain. Dieu s'est fait humble pour devenir humain. Pour certains, c'est illogique qu'un Dieu se mette dans un humain et qu'un Dieu sorte d'un humain. Et pourtant, c'est justement c'est justement ce qui justifie le fait qu'il soit Dieu. Il ne fait pas forcément ce qui correspond à notre mentalité. Mais comme il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, même ce qui nous convient ou pas. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime et parce qu'il t'aime. Il est venu au monde afin de nous sauver. Voilà la vraie signification de la fête de la Pâque. Il a quitté sa gloire, il a quitté son royaume afin de endurer les souffrances humaines pour vivre ce que nous les humains nous vivons afin de nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Donc, ne rendons point vaine cette humilité de notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Fais-nous toujours ressentir ton amour en nous et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Nitaraina tam Jehova Davida mpanjaka ka nanao hoe mamindra-fo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao vonoy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroako ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao de taminao ihany no nanotako, ary zay ratsy eo imasonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy anatsiny ianao raha mitsara. Kanefa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba ataonao tsinotsinona. Ray be fiantra ihany no hery ho anao, ray be fiantra indreto izahay, ie miantso mitanao mangataka mina. Ray be fiantra ihany no hery ho anao, ray be fiantra indreto izahay, ie miantso mitanao mangataka mina. Vonjy faosa sy marary ny tena sy fanahy, mba vonjy ore. O Jesus, o Jesus, o Jesus, o Jesus.
raio mamela andriamanitro ndreto zay mpanomponao hitalaho aminao noho ny fahotanay raio mamela tsy tonga hiantsony marina ianao fa ny mpanota baibebaka no anoy izany dia matoky anao zahay fa handray anay ianao Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ray be fiantra ihany no hery ho anao, ray be fiantra mangataky izahay ie enoy ny vavakai miangavy amina. Ray be fiantra ihany no hery ho anao, ray be fiantra mangataky izahay ie enoy ny vavakai miangavy amina. Vonje faosa sy marary ny tena sy fanahy mavonje ore. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. raio mamela andriamanitro ndreto zay mpanomponao no hitalaho aminao noho ny fahotanay raio mamela tsy tonga hiantsony marina ianao fa ny mpanota baibebaka no anoy izany dia matoky anao zahay fa handray anay ianao. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Zani
vitranao viravirany devole mararitsy mahitatory kavelanao a jesose faromotra loatre devole vere molo sy manananao mate molo lala vitranao viravirany devole o mararitsy mahitatory kavelanao a jesose faromotra loatre devole ianao ma jesose sotrida manakangai tanuvavenao ate e aratsy akuzany e daolo manuta manutu olo ratsy maparikoriko sinarena fadanu sasana tananinao esaningana ianao ma jesose sotrida manakangai Rabasitsivuzake mituriteni sanagwa pengunane Faiane nungu kule butsitachi fambu madrimadeva Vasananinu Sani azuninu Vasananinu Sani azuninu Rabasitsivuzake mituriteni sanagwa pengunane Faiane nungu kule butsitachi fambu madrimadeva Vasananinu Sani azuninu Vasananinu Sani azuninu Boyina vawe Boyina vawe Bahara nawe Sibe baha nawe Boyina vawe Boyina vawe Bahara nawe Sibe baha nawe Sisusi pamana bitambana wana kengamuri ya mesa Sihana fuya na wangara tefa zakara pesenga Yofananginu Sani azulinu Yofananginu Sani azulinu Sisusi pamana bitambana wana kengamuri ya mesa Sihana fuya na wangara tefa zakara pesenga Yofananginu Sani azulinu Yofananginu Sani azulinu
yavanangino saniazunino 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 yavanangino saniazunino.
sy tompona manavotrany fiainany zao rehetra izao malehibe ny famindramona ny fiainanay rehetra izao mapetraky eo an-tanàna sy ny toetrana tsy voadinika fa mizao androanio izao rayo noarekena ny fadesoana mba ho tonga olomenika zanakawa ny fiainanay rehetra izao mapetraky eo an-tanàna sy ny toetrana tsy voadinika amizao androanio izao rayo noarekena ny fadesoana mba ho tonga olomenika zanakawa Maray ndraiky moa nareo sanomeka moa ro aloha farangaro mbaovao magnatona itito misy resaka vavandraiky a magnatona anao za misalasa fa ny tomponao samana si fahamarinana iro fiainana hoanao mandraky izay fa izay magnatona azy saolaviny mpanotarazy saovery mangatungano sami salasal fani tumpunau samanga Lalanga sifa amarinyana hirofiagnana hoanao mandrakiza fa
izay magnatogna azy saolaviny mpanotarasy saovery mori panote manokama mieveraka magnatogna ialaony akalana samasoa fahotana roefi samampisaraka aminazy koa magnatogna ho sasany aminy rany mori panote manokama mieveraka magnatogna ialaony akalana samasoa fahotana roefi samampisaraka aminazy koa magnatogna ho sasany aminy rany magnatogna koa magnatogna ho sasany aminy rany sasatra sika tily asa fatratra RTS tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito Radio Teny Fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Mejy toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26.